Fa hoan'ny top 14 kosa mbola taranja bola lavalava ihany izy ity dia ho tanterahana ny alahady ho avy zao kosa indray ny lalao famaranana lehibe izy ity ho an'ny eto Analamanga. Araka izany ho tanterahana eny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka no andray ny lalao. Ny 3FB sy ny Kosfa no hiatrika izany lalao famaranana izany. Araka ny fanazavan'ny eritota dia samy vonona ary samy mieritreritra ny andrombaka ny amboara amin'ity lalao famaranana ity. Ny ekipan'ny 3FB sy ny Kosfa no hiatrika ny lalao famaranana amin'ny fiadina tompondakan Ligue Analamanga top lalaovana 2024 ho an'ny sokajy top 14. Ny alahady zao no atao eny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka ny lalao famaranana. Raha iverenana ny lalao manasadalana izay efa totosa ny 17 ny volana Desambra 2024 teo dia afaka mazava ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana nanoloana ny tamin'ny Manosbe. Resin'ny 3FB tamin'ny isa mazava 7 ny tanorana Manosbe milalao. Tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina ho niady ny lalaon'ny rotota indrindra teo amin'ny fidirana voalohany. Teo amin'ny fidirana faharoa vao nampiseho ny traikefa ny Jose sy ny namany dia tafita amin'ny famaranana. Fonina izay hoy izo hibata ny amboara amin'ny famaranana io. Amin'ny Kosfa amin'ny famaranana zany tena fera zany ministeran'ny fotoana fahita ezaka zany zay mpilalao hitazona ny anaram-boninahitsy amin'ny firenena miaraka. Ny zao dia manao ahoana ny isan'ny fandresena? Tsy diso fahatelony ananay tao amin'ny finaly io Analamanga zany izy teto amin'ny Kianjamaki resinay dia championnat Madagasikara izy resinay tena mamasina fahatelony zany dia manota zone male fandresena. Inona no tena eritreretin'ny système de jeu entin'ny 3FB zany amin'ny andresena ny miaramila amin'io? Système de jeu entinay amin'io zany amin'ny lahady misy vao asehana fa misy lalao hafa mihitsy anao asehana eo amin'ny lahady. Mana tena fandresena tsy matahotra miaramila? Tsy maintsy misy nenay ilay tanjona misy maintsy alaina ilay fandresena. Teo amin'ny lalao manasadalana izay nahatafita ny Kosfa kosa dia azo lazaina ho nivoaka sepotra ny miaramila vao tafita nanoloana ny IRC. Resin'ny Kosfa tamin'ny Mokafoy 2-20 mantsy ny IRC teo amin'ny lalao manasadalana. Nandritra ny 20 minitra ny lalaovana dia niady tanteraka ny lalaon'ny rotota. Teo amin'ny 70 minitra voalohany dia efa nitarika tamin'ny 13 ny IRC. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy ny sotrona rano intsony ny lalao fa dia ny famalina tanteraka ny fanafiany. Tany amin'ny segondra farany dia mbola nahazo hors-jeu ny IRC izay notsarainy Toussaint kanefa dia tsy maty zany izay tokony nampitombadika ny isa. Ampiseho lalao hafa mihitsy izahay ho ny miaramila amin'ity famaranana ity araka ny fanazavany Zaki. Efa tonga amle fotoana ny andrasana zany izay miaramila amin'io ary za zany efa maromaro ny fiaonana. Efa tena vonona hiatrika izy ary tena vonona ny analavera aminazy. Tao anatin'ny taona vitsivitsy somary izy foana zay ny tompon'ny fandresena teo amin'ny lalao gavana ny onanareo ho afaka ve nareo amin'ity? Raha ohatra ka nanaraka baolina tsara tsika tamin'ny finale champion de Madagascar resaka essai de pénalisation nandresenanay. Donc raha zay zany nataony analyse tena vonona hiady zay ary vonona analavera. Inona ny mety ady entin'ny Kosfa amin'ity famaranana ity? Ny ady entinay zany dia amin'ny miaramilanay zany dia aleo mba ho secret ny hamonoana azy. Voaka mandresy zany Kosfa amin'ny lahady? Mahazo matoky mpakafy Kosfa zany fa tena hiady mivany, tena analavera, tena sady efa vonona tsara mihitsy. Ho fantatra amin'ny ady zao araka izany izay isalitra ny anaram-boninahitra eto Analamanga ho an'ny top 14 ho an'ny top ilalaovana 2024.